ny fahasoavan'Andriamanitra ane ho amintsika tsiraray avy. Amen. Amen. Mbola tsy tonga teto kory ianao dia efa hita an'Andriamanitra ary Andriamanitra hitanao manokana. Mino an'izany ve ianao? Aso tia karaha mino ianao. Fotoanantsika indray ty androany ty. Halleluja. Matoa no sokafan'Andriamanitra ny fotoana ary afaka isika hamonjy an'izany dia fotoanantsika ny androany izao ora izao fotoana andraisantsika raisoary ny anjaranao androany. Aza vela overina ny fotoana izay omen'Andriamanitra satria fotoana tsy hoe anombohana fotsiny hoe prezentsika fa tena fotoana andraisana. Amen. Andriamanitra dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Asio zotom-po ary ny fitadiavana ny tompo androany. Eo mpitsanganana no andeha hivavaka tsika tompoko andeha hisaotra an'Andriamanitra ho fanombohantsika ny fotoam-bavaka. Ray malalo, rainay ianao asandratra dia rainay ny amin'ny fanatrianao ianao izay tompona eto androany. Ampifaliana Jesosy ampifaliana Andriamanitra no anompona ianao. Tsy ataonay tahaka ny corvée zany, tsy ataonay koa fombafomba zany, fa ataonay ampifaliana satria samatray fa mbola anisan'ireo mpanompo, anisan'ireo mbola manompo, anisan'ireo mbola mena tombonandro androany ary tompo. Dia tonononay fa voatazo ao fotoana izao afavy eton'ny rano Jesosy izay tsy mbola hita masona ray sofina na inona ny famboarin'Andriamanitra ho anay androany satria amin'ny fitiavana tompo, amin'ny fitiavana ianao natongavana eto. Makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka tompoko. Ao anatin'ny hira anankitelo izay rahantsika amin'reto bitera izay hitarika antsika amin'izany dia inoko fa irotsaka ny fahasoavana. Amen. Eny ary andehantsika ary hiteran'ny tompo. Alléluia. Dia faly miarabanao indray izay androany ianao izay tonga eto amin'ity toeranty na ianao izay any tokantrano any mirary ny fiadanan'ny tompo aminao tsirairay avy. Dia miaraba ihany koa ny ray mpianakaviana rehetra amin'izao andro ny fetin'ny ray izao dia tena hoe ho lehilahy mahery tokoa ane ianao ho reharehan'ny tokantranonao sy ny fianakavianao manontolo. Ny antony ahatongavantsika eto dia hideran'i Jesosy ka noho izany dia ndaontsika hiaraka hitsangana. Tsangana amin'ny toerana misy ianao dia entany mihitsy ilay olona eo akaikinao hoe ndaontsika hideran'i Jesosy androany fa tsara izy. Teneno ilay eo akaikinao, teneno izy hoe ndao hideran'i Jesosy fa tsara izy. Leo alohanao koa teneno hoe ndao hideran'i Jesosy fa tsara izy. Le olona ao aoriananao koa teneno hoe ndao hideran'i Jesosy fa tsara izy ndaontsika hidera azy. Tsy andrely sika fa tonga dia hidera azy ao anatin'ity hira ty. Thank you.
deras, tsy maintsy courage. Samy 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 deras, tsy maintsy courage. Dera i fale. Afaka mipetraka tsika tompoko. Ankehitriny dia tonga fotoana izay ahafahantsika hivavaka indray. Hiresaka amin'ilay ambony sy lehibe indrindra dia tsy iza fa Andriamanitra. Amen. Sambatra tsika senao fa afaka miresaka amin'Andriamanitra. Any izao misy tsy mahafantatra hoe azo resahan'Andriamanitra. Fa tsika senao dia nahazo tombony fa mahafantatra. Ary tsy hoe mahafantatra fotsiny fa afaka ihany koa miresaka amin'Andriamanitra. Inona no resaka ho ataontsika amin'Andriamanitra androany dia hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe azy isika. Amen. Hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe azy isika. Tena hoe mahagaga be zany hoe olombelona tsinotsinony tsika senao kanefa dia tonga an'Andriamanitra. Halleluja. Ny antony vavahantsika anamafisantsika androany ny fifikirantsika amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany izay rehetra manelingelina ny fifamatorantsika amin'Andriamanitra dia latsika izany. Inona no tiana tongavana hoe manao fifonana isika ny amin'ny fiainantsika manokana. Manaova fifonana isika senao androany mba mindra fo amintsika Andriamanitra. Tsika mahafantatra hoe ity no zavatra tsapako hoe tsy nahatonga tena famatotra tamin'Andriamanitra fa nisy tsy mety nataoko teto. Andao tsika senao anao fifonana androany. Amen. Dia namafy koa androany hoe anao Andriamanitra ka anao eto an-tany miala eto dia ho any aminao. Halleluja. Zao mba misy tsara kely ihany eto an-tany eto. Nefa mbola tsara lavitra ny any an-danitra. Satria Andriamanitra namorona izany. Andriamanitra nanao izany. Tsy misy mahay tsara mihoatra no Andriamanitra. Tsy misy manan-kevitra mahay tsara mihoatra no Andriamanitra. Andaontsika androany vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Inona tokoa moa dikan'izao vavaka ataontsika izao raha ohatra tsy tonga any an-danitra tsika? Tena faty antoka ange. Raha ohatra hoe tsy tonga any an-danitra tsika senao kanefa mba mivavaka ihany noho ny antony tsy nanao sérieux amin'ilay fanarana an'Andriamanitra. Andaontsika hiteny hoe Andriamanitra sérieux ty fiarahako aminao ty. Tsy vazivazy ty. Tsy fanarahako amin'ny tantinanay fotsiny. Tsy sanatria hoe ena masoko amin'ny pasteur fa za tonga eto androany tsapako hoe fiarahana amin'ny Jesosy no mety amiko. Ary araka aminy mandrakizay. Ny fiarahako aminy tsy eto imolotra fotsiny fa iarahako aminy mandrakizay efa rano fiainako ho tonga any an-danitra. Ten'Andriamanitra milaza fa tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko ny hitra fanjakany lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Andaontsika senao androany hifonany amin'izay sitrapon'Andriamanitra tsy vitantsika. Ka hiteny indray androany hoe androany Jesosy
dia hanao point de départ indray aho fa androso aho amin'ny fanaovana ny sitraponao. Andaontsika rehetra hitsangana dia hivavaka. Eo am-pitsanganana ny vavahantsika androany. Raha tapa-kevitra ianao fa tena nolotra ny fiainanao azy, amafisindray izany androany. Jesosy tsy hoe mpamaolana fotsiny fa ataovy tena hoe fiainana. Atsika mikasika ny fiainantsika taka sofina tsy afaka miala eny amin'ny sofintsika androany dia teneno hoe Jesosy fiainako ianao. Andaontsika rehetra samy hivavaka. Andaontsika rehetra samy ianao fifonana. Amen. Rehetra izay Tompo. Ao anatin'izany dia aoka ny tsy tena mihitsy hoe tena za manaiky Tompo fa nisy sitraponao tsy vitako. Za manaiky Tompo fa nisy mbola nanalavirako anao. Nisy zavatra nampalahelo anao androany dia fonako izany. Tsapanao hoe mila mafisitsika izany androany hoe Jesosy tena tsy mety fiainako ty raha lavitra anao. Ty Jesosy ndreto izay, ndreto izay, mamindrafo aminay. Mamindrafo amiko, mamindrafo aminay. Ngataka izay ilay ranao Jesosy anadio anay androany. Amin'ity androany ty ilay ranao sarobidy manamasina anay. Manadio anay amin'ny sao segondra izao. Manamasina anay hatrany tampon-dohanay. Amasilo zay sasao zay. Amindrao fo zay Tompo, amindrao fo zay Jesosy ô. Amindrao fo zay Andriamanitra. Rehetra zay ninona sitraponao tsy vitanay. Dia hifonanay izany zava-poana tokoa ka hoe mivavaka eto izay kanefa anisan'ireo tsy ho raisina, anisan'ireo tsy ho tonga any an-danitra. Tsisy dikan'izany. Androany Jesosy dia izay mangetaeta hiaraka aminao hatramin'ny mandrakizay anay. Jesosy afantatray fa tsy misy olona afaka havonjy anay afa-tsy ianao ihany. Tsy misy mahay mamonjy anay sy manova ny fiainanay afa-tsy ianao ihany. Ianao ilay tomponay sy mpamonjy anay. Androany dia amafisinay Tompo ny fanoloranay tenanay, ny fanoloranay ny tenanay. Amafisinay androany, amafisinay androany, amafisinay androany. Atolory an Jesosy, atolory an'Andriamanitra ihany ny fiainanao. Atolory azy ny tenanao, ny hainao, ny fanahinao. Mba hitahiry anao izy. Atolory azy, atolory ho amin'ny fankatoavana anao. Atolory hoe ho anao Jesosy ho amin'ny fanaovana ny sitraponao. Amen. Ndreto izay, ndreto izay, ndreto izay Tompo. Manazay manana anao, samatray manana anao. Zay Jesosy dia manamafy fifikirana aminao. Niza hiala aminao, niza tsy hiala aminao, zay tsy hiala aminao. Zay hanompo anao mandrakizay. Zay hanompo anao, zay Jesosy anao ny sitraponao. Androany dia anao fiangana vaovao indray Jesosy ô. Anao sitrakao, anao sitrakao. Amen, amen, amen. Indreto izahay, indreto izahay. Alleluia, alleluia. Manatona anao, manatona anao. Mangetaetanao, mangetaetanao. Ndreto izay Tompo, atolotra anao ny tenanay Jesosy. Androany tsy molotra fotsiny fa tena hanompo anao zay. Tena mpanjakanay anao, mpanjakanay, mpanjakanay tomponay Andriamanitray. Amen, amen. Androso zay Jesosy amin'ny fanaovana sitraponao. Ny tanjonay dia ho tonga any an-danitra. Amen. Ninona hevitra mampisaraka taminao androany dia rodana amin'ny ranao zany. Androany dia hifalozanay, hifonanay, amafisinay Jesosy fa ny eo akaikinao ihany matsaranay. Amen, amen. Anao zay Tompo, anao zay Jesosy. Anao zay. Eo am-pelatananao fiainanay. Anao zay Andriamanitra. Anao zay Jesosy. Anao zay fanamasino. Tehirivo zay. Aza vela hiala amin'ny famponanao zay. Ameo etaeta mandraka arivo zay. Azomo zay ho anisan'ireo mpankatoanao. Amen. Amen. Zany mihitsy Andriamanitra io. Alleluia, alleluia. Tehirizo mantana maherinao zay.
Tehirizo mantana maherinao zay. Anao zay ry Andriamanitra io. Anao zay, anao zay, anao zay. Tehirizo izahay. Tompo tiako ianao, mamiko ianao. Mamiko loatra ianao, tsy misy atakaloko anao. Amen, amen, amen. Tsisy navita anao eo amin'ny fiainako. Alleluia. Manana, tompo fa mananana. Niovany fiainako tompo tao amina tsy nane ninaorana draiana tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao amina. Mipetraka tompoko dia ho tahin'Andriamanitra manokana ny indray mpianakaviana satria fetindray androany sady izany ve amen na alleluia. Tsy ho toy izao ny fiainantsika raha tsy maninona amin'Andriamanitra. Inona valina very tsika raha miala amin'Andriamanitra, tena very, tena tsapantsika lalao anatsika ve zany, fa very tsika raha miala amin'Andriamanitra. Ankehitriny tsika dia hitondra ny fanatitra, hitondra ny fahafolo-karenantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Omany ny volantsika. Izao indray tsika dia hiditra, hisokatra ao antsika ny varavarana ahafahana hitahina ny ara-bolantsika. Raha manana fanontaniana tsika hoe inona ny atao mba hivalin'ny izao fanontaniako izao hoe hivany olana ara-bolako, dia izao ny valiny hoe ny fitondrana ny fanatitra, ny fitondrana ny fahafolo-karena. Amen. Tena marina izany. Andriamanitra tsy mba mandainga. Ho an'izay mbola tsy resy lahatra tamin'izany dia andramo andramo dia ho hitanao. Ozy ny boky ny Salamo hoe andramo ka izaho fa maninona tompoko? Fa tsara Andriamanitra. Izany hoe izay zavatra lazain'Andriamanitra zany dia tsara. Tsisy hoe dia ahoana fa marina izay lazain'Andriamanitra. Ka andeha tsika hitondra izany ampahafolo-karena izany, hivavaka folo isika hiteny hoe tompo amin'ny fifaliana nitondrako an'ity. Amen. Ary ataoko izany tsy amin'ny tare motomototra, tsy ampififeretanay fa ampitiavana be, satria ny fitondrako an'ity kay no lalana misokatra hitahina ny ara-bolako, ny fanatitra, ny fahafolo-karena azafady voalohany indrindra, ary ny fanatitra vavaka fotsika. Sotra tompo fa raha hitondra ny fahafolo-karenanay sy ny fanatitra izay, tsy ataonay amin'ny tare miketrony izany, fa ataonay amin'ny feno fifaliana, fa izany no akasitrahanao. Dia misaotra tompo fa afaka manao izany izay androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androso mbotera hitondra antsika amin'ny hira anankiray ao anatin'ny fitondrantsika ny ampahafolo-karena sy ny fanatazana ny fanatitra. Zefaneke kuanja
Aleloia. Asotsikitsiky kely io akaiky ny namanao itsikitsikio izy androany tsy mandovo volo zany sady mampalaizy tsara sady zany ve amen. Aleloia. Faly indray tsika androany a satria hisakafo ny fanahintsika hiteny amintsika Andriamanitra androany amen. Teneno akaikinao hoe faly androany a satria hiteny amiko Andriamanitra amen. Dia teneno akaikinao hoe aza tezitezitra mihitsy hoe ary hoe zay nampatezitezitra anao tany ivelany tany sa tsy zany ve. Dia ary tsika hivavaka dia hamaky tenin'Andriamanitra. Misaotra Tompo no fitahianao lehibe. Mbola afaka iain'ny afatrao izay androany. Ny afatrao androany izay fanasitranana sy fitahiana ao anay. Izaho izay mijoro eto no mandray voaloha ary izay miaino na eto na any amin'ny tokantrano dia izao hoe mandray fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tosika eto amin'ny fahavalo fa ho tahiana ny sofina, ho tahiana ny fo izay rehetra mandray izany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jeremia no andeha vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny bokin'ny Jeremia. Fahasoavana be no raisinao androany a. Amen sa tsy amen. Aoko falifaly tsika. Tsy nisy olona hoe hisakafo zany dia tezitra fa vao mikorokoroko ny vilia karojoka dia fa bitabitaka daholo ny ankizy kely petrapetraka hisakafo androany. Tenena akaikinao hoe faly efa hisakafo hoe amen. Aoko bonne humeur tsika rehefa hisakafo androany fa tsy hoe ny tenin'Andriamanitra dia ahoana indray. Jeremia 7:10 a. Andeha vakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 4:10. Jeremia 7:10 andininy 4:10. Andaontsika rehetra miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Isa 2:3. Jehova ô sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Amen. Raha azontsika tao andao verina indroa ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ô sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Amen. Aleluia. Voalohany dia izao matoa ny mpaminany Jeremia milaza an'izany hoe sitrano ao Andriamanitra dia Andriamanitra zany dia mpanasitrana. Manina hoe Andriamanitra? Manina hoe Andriamanitra? Betsaka ny olona hoe na hoe fantaritsika hoe mpanasitrana eto ambony tany hoe mpanotra, mpitsabo natiraly, ina ihany koa dokotera ny medicine. Haitsika fa izao Andriamanitra dia mpanasitrana ary manana ny fomba mampiavaka azy Andriamanitra rehefa manasitrana. Oza Salamy 3:7 vao mindony teny a dia be dia be ny sitrana. Amen. Vao mindony teny dia be dia be ny sitrana. Salamy 3:7 a. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana voasoratra ao ny tapany faharoa na hoe ny tapany B. Izay manasitrana, tsika rehetra manohy. Izay manasitrana, izay manasitrana, sady mpanasitran'Andriamanitra no manasitrana ny aretina rehetra. Teny kote mpanasitrana izy, tato raha kote manasitrana ny aretina rehetra. Eny be dia be koa no manao publicité an'izany hoe aty izay anasitrana an'izao, aty fa manasitrana ny aretina rehetra. Manala panda, manala tasy. Aleluia. Fa izao Andriamanitra dia tena mpanasitrana. Ireny rehetrarehetra hitantsika ireny dia izao mbola Andriamanitra no namorona azy. Manina hoe dia mba ohatry ny ahoana zany fahaizan'ilay mpamorona. Raha ny foroniny ary mba hinoantsika hoe zany ange tena dokotera may zany e. Zany ange tena raha ohatra hoe dokotera mpitsabo médecine générale io fotsiny zao a dia jerevy tsara fa 7 taona izy vao tafavoaka an'izany. 4 taona hoe raha tsy midobla dia atoana azo spesialista mbola ampiana
tsy haiko hoe firy taona zany vaovaoko dokotera spesialista na chirurgien mpandidy ohatra, ireo karazana isan-karazany entina mitsabo, dia tena tsy mora ny fianarana tamin'izany. Nefa izy ireo dia inotsika fa mpanasitrana. Dia izao fantaniako hoe dia ahoana zany Andriamanitra izay namorona an'izy ireo, nefa izy ireo mba manana fahaizany ihany. Dadany Andriamanitra izay mivalina. Manina hoe Andriamanitra? Manina hoe Andriamanitra? Manina hoe Andriamanitra? Halleluja. Ireny dokotera nianatra ireny izay foronon'Andriamanitra azy, inotsika riavana fa manasitrana. Maika ve fa Andriamanitra riavana? Indraindray tadiana antsika sy ianao hijery ny zava-misy hoe aiza ry Andriamanitra, tsarovy riavana fa ny hita maso ireo tena mbola malemy ireo raha oharina amin'ny tsy hita maso. Ahoana moa tiako lazaina amin'izany? Za zao hitantsika hoe olombelona misy vatana, tsy kely marina e? Fa zao misy tsy hita maso izay mampijoro aeto dia ny aiko. Raha sanatria miala io aiko io, tsy afaka menomenona ohatr'izany fa mitsotra. Na mpanaovina bakiraro mivadika azy, tsy mamaly. Hitantsika fanaratsy ilay mahatonga antsika matahotra maty dia voly. Fa ny olona maty ange tsy afaka manao ninina tsony, tsy afaka mitady, tsy afaka mamonjy, tsy afaka mijerijery. Dia indraindray tsika dia militra izay lazain'ny dokotera ary tena matoko be. Fa rehefa hoe Andriamanitra dia ohatra ny tady anantsika hoe vavaka ve? Andeha hijerentsika hoe ahoana ny fomba entin'Andriamanitra hanasitranana. Andriamanitra mantsy riavana dia izao mpanasitrana izy. Manina hoe Andriamanitra? Andeha hijerentsika tantara anankiroa izay mampiseho hoe fomba an'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra nanasitranana olona. Ao amin'ny tantara ao Mpanjaka faharoa azafady. Mpanjaka faharoa toko 5. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Kenex, levinao dia jo. Izany no fijerevantsika ny Baiboly. Anahy manokana izay. Aiza misy an'ilay mpanjaka. Kenex, levinao dia jo. Pirou, samsam, pampon, tantan. Alléluia. Mpanjaka faharoa toko 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny 1:1. Izao voasoratra. Ary namana komande miaramila mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehany tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria, ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka hatreo ihany. Inona hoy ny aretin'ity lehilahy ty? Mila fantatsika rehetra izany. Izany aretina boka izany nge sady maninona moa izany? Ny aretina rehetra ratsy daholo e. Fa ny anazy boka sady marary maninona sady marary mamenatra. Kanefa dia ity lehilahy ty tsy hoe olon'olom-poana fa komando miaramila ozy ny tenin'Andriamanitra. Komando miaramila miaramila ny mpanjaka ny Siria. Rehefa nanan'olana izy riavana dia toizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:2. Ary ny Siriana nivoaka nanao tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namany io. Ary io tamin'ny mpanompo vaviny, engane ka mba ho ampaminany ray izay any engane ka mba ho ampaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Halleluja. Ity zazavavy kely izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa babo izy io nentina avy any amin'ny tanin'ny Israely nanompo ny vadiny namana. Eto ny toerana misy azy hoe raha mitoerana dia tsy tokony teniteny an'io ry namany satria izy ange andivony. Fa io zazavavy kely io tsy menatra mihitsy ny joro vavolombelona fa manasitra an'Andriamanitra. Amen. Tsy menatra izy ny joro vavolombelona fa manasitra an'Andriamanitra. Riavanao be dia be zao tsy menatra amin'ny teny hoe ariananina, tena mahavoa zany. Ariananina dia milahatra ny olona riavana.
fa androany te hilaza amintsika hoe mbola mahaino izany Andriamanitra. Ndehevony zareo ary izy tsy nanana complexe izy hoe manahira zany. Diso koa tsy ratsy sainy hoe io mo zany mba manandevo nefa boka aleo ina mifatiny ao. Tsy ratsy saina ohatr'izany izy hoe olona manan-karena be io ve izy nefa marary aleo izy ho ao. Fa tsara sainy ty zazavavy kely ty dia zao tsy mitazona le fahalalany fotsiny izy fa tsy menatra izy ary nanana saina tsara mba hampasitrana an'le olona izay notompony. Tsara saina izy sady Jesosy tsika tsy homenatra tsika sianao hijoro vavolombelona ilaza hoe zay tsy vitan'ny olona tsy vitan'izay any ambadika any vitan'i Jesosy nay. Ohatrany tsy hamainina mafy be ny ataonareo. Mbola tsy maheno Alleluia, alleluia. Tena tsy menatra izy nilaza. Dia rehefa nilaza izy joro vavolombelona hoe ndana ozy izy makany a Samaria nareo fa any misy mpaminany dia ho sitrana. Na dia andevo ary izy dia tsara saina, na dia mpanompon'izy ireo ary izy dia nanana fo tsara hoe nangeta eto izy mba ho sitrana io mampanompo azy io na io tompony io. Dia toy izy antsika ny ten'Andriamanitra. Zao voasoratra eo amin'ny 4. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany no nolazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia io mpanjaka ny Siria andeha ary mandeha. Laza zany namana na kao mpanjaka dia nitantara hoe zao nge tenen'ilay zazavavy kely mipetraka ao aminay hoe any amin'ny fireneny zareo any Samaria hony any no misy mpaminany dia mpaminany zany Andriamanitra. Fampitondra taratasy ho any mpanjakan'ny Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 9 sekely ary akanjo 10 miova teny tanany. Ary izy nitondra ny taratasy ho any mpanjakan'ny Israely nanao hoe raha tonga ty aminao ty taratasy ty. Zay zany voasoratra amin'ilay taratasy raha tonga ty aminao ty taratasy ty dia ho fantatrao fa efa nampandehanana manam-panompoko ao akaty aminao koa asitrano amin'ny abokany izy. Taitra le mpanjakan'ny Israely hoe mpanjaka no nanoratra an'ilay taratasy. Inona ny toyany 7. No nefa le iny ty amiko mba hasitrana olona amin'ny abokany ko masininareo fa taro sy izaho fa mila ady amiko mihitsy izy satria izy koa zany resy lahatra hoe Andriamanitra mahay manasitrana an'io abokany io. Ka zavy ho lisa lelan'Andriamanitra fa nandritra fitafiny ny mpanjakan'ny Israely dia naniraka tany mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana mandritra fitafinao ianao? Okizaka ty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa amin'ny Israely. 5. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavalany sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona taminy aminy nilaza hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka adio ianao. 19 fa atesitra namana. Dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ariantsony ny anara Jehovahandriamanitra sady aneva ny tanany eo amboniny aretina ka ahasitrana amin'ny boka. Tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra ve abana sy faripara hono ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ireo va ka adio dia niodina izy ka lasa ka dezerana. Zao normal be ny réaction any. Averintsika ihany hoe izy dia lehilahy manakaja, lehilahy lehibe. Androany zao fetiny ray. Ny ray mendrika ao an-tsaina memboninahitra sa tsy zany ve ray ohatrany hoe tsy manao mainina ve ny ray sa tsy tokony atao ve zany? Menahaja ny ray. Raha mamehaja ny ray mpianakaviana tsika reny mpianakaviana tsy hoe kory hoe manambany tena. Zany mantsy ny rivotra mitsoka mamelanareo mba hanao anaty fonosana kely. Rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao dia hoe aza dia manajanaja loatra ny olona. Ohatra hoe izahay vehivavy na isika vehivavy dia tokony ho hanaja ny vatintsika. Tsy mikitakita velona. Tsy mivazavaza. Satria ve vadinao izy
dia ho ataontsika sianao an'izany ve satria vadintsika dia teraka olana lehibe zany a eo amin'ny fiarahamonina. Zavatra tsapako dia hoe maninona ny betsaka loatra ny fisaraha-panambadiana ry havana dia satria tra maninona ny tena mampisaraka ny fanambadiana be dia be amin'izao dia ny olona ozy leray hoe mivadinao a ohatr'izao, mivadinao ki lava sanga dia nahenao nina toetra ratsy zany le tianytenenina dia nahenao nina anankiray a dia nanomboka tsy tiany. Raha ohatra zao misy olona miresaka amintsika ka manaratsy ny vadintsika dia tena aza meno an'izany satria inona ny tiany atongavana hoe soloy le izy. Tsy misy olona ry havana tsisy tsy manana qualité ary tsisy tsy manana défaut. Fa ity mba lesona tsapako hoe manambady dia any amin'ny toerana manjakandriana misy dia izao any rehefa tonga ririnina na fahavaratra dia rehefa ririnina dia misy ranonerika be foana dia rehefa fahavaratra dia ranonoram-be dia mamotaka mandrefy tsy misy ohatr'izany. Dia rehefa nitaingina moto voalohany tainginako moto tamin'izany dia matahotra be taingina moto amin'ilay fotaka be dia ozy hoe allo zay ala dia ozy mivadiko aza miala fa tsy maninona io dia mandeha any dia iala ka dia ozy izy miala ianao tsy mitondra olona matahotra anao mihitsy hoa iala moramora ampiadanana dia nidanaka amin'izay fa ilay zanako vavy matoa hoentiny amin'ny moto dia ozy naika izy za zany hitaingina dada rehefa tsy andehana eny dia midanaka be dia nitaingina izy dia tsy niala mihitsy dia tsy menjera mihitsy dia tonga tany an-trano dia ozy izy hoe fandrio kosa ki tsy menjera mihitsy nareo nefa za mitaingina dia ozy izy mivadiko hitanao raha vo olona za zao efa hitako hoe fa tsy vitako tsony le lalana fa zao ny tenenina entso hoe vitandady io rehefa vitandady io dia le izy efa tsy vitako tsony ozy izy efa tsapaka hoe tena aloha miala amin'izay izy aloha miala fa vao mitena zany izy hoe ny anay io mavita dia ohatry ny kevoka kely hoe vitako rangaty dia afaka ozy izy satria nankorageny fa ianao ozy izy vao miteny hoe matahotra dia za tsy natahotra koa lasa findrany tahotra anao. Inona tiako atongavana raha mahita lehilahy manama izy azy ianao dia misy vehivavy manama izy azy ao ambadika any ao izay tsy manamoaka azy fa manosika azy ka ny olona dia mieritreritra foana hoe ianao tsy mba ohatra mivadiny ihany tsy ohatra azy mihitsy izy ary tsy ohatra azy mandrakizay fa raha tia hanana ny tsara ianao dia ianao manatsara azy dia ianao mieritreritra hoe izy mihitsy nefa zaoko non tsy izany fa isika no manosika dia lasa mavita tsy tokony ho vita. Mba cadeau zay ho an'ny raim-pianakaviana Asutiaka. Alleluia. Rehefa mody ianao dia ataovy an'izao hoe ny anay ny dadanay mavobe io ny anay ny dadanay fa tsy vao miditra dia ianao ty ohatrina zao volanentina ohatrina eny mety manana olana izy hoe tsy hitany mihitsy ahoana fomba dadavana vola fa rehefa menao courage izy dia miakatra ny maha izy azy ao mivelatra dia lasa mesaka kokoa izy. Tena lesona izay fitengenina moto zay fa niova moa za taty ariana tsy niala tsony amin'izay sady tsy natahotra dia tsy nenjera ary tsy naratra tonga tsara tany amin'ny alena dia fotaka be ohatra izany ary ny alalina satria natoky hoe tsy mampenjerana ny vadiko dia izy koa natoky dia tafita hitantsika izany tsy tafita io sambo kely io raha tsy mifanosika mifanome courage. Amen. Amen sa tsy amen. Alleluia. Dia verina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa ity namany ity lehilahy lehibe fa tezitra izy ireo olona rehefa nitenena hoe mandroy impito normal be zany réaction zany mba fantatsika ny interprétation zany hoe ohatra hoe izy zany tsy mba mandry ve dia
tesitra izy tesitra be mandehana mandro impito samy mitenitsika hoe mandehana mandro impito tsy maindre mandeha fa impiry hoe ozina mana hoe everin'le olona mibetsokoko angamba matoana boka azonareo satria boka ny aretina mahazo azy dia nasaina mandro izy raha ianao zao na iza zao normal be zany réaction zany lehilahy lehibe nge io e nefa asaina mandro impito nefa izay mibaiko mpaminany zay ny lazay ny mpanompon'Andriamanitra izao tsika dia mianatra hoe ahoana ny fomba na façon an'Andriamanitra entiny anasitranana olona dia ty lesony ty zao eno tsara nge zany e tezitra namana dia zao ny lazainy hoe tezitra namana dia lasaka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ariantso ny anaran'i Jehovan-Driamanitra sady hanevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra vabana sy faripara tezitra le lehilahy normal be zany fa lehilahy lehibe izy ohatra ny tonga dia mepangana azy fandraisany azy hoe matoa zany namana reto boka dia satria tsy mandro a satria betsikoko kanefa zany a dia fitsapan'Andriamanitra azy kanjo zao nisy mpanompony tena feno mpanompo mahafinaritra be moa ty manodidina ty lehilahy ty a anisan'izany ty anankiray ty dia andindra 13 dia nanatona ny mpanompo ka niteny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza nasain'ny mpaminany nataonao moa tsy mba nataonao ve zany ko maika ve fa hoy izy taminao hoe mandro dia adio ianao dia nidiny izy ka nisitrika atao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy Halleluja amen hitatsika ny fomba an'Andriamanitra na ny façon an'Andriamanitra hoentina anasitranana olona teto zao dia hafa kely satria tamin'ny alalany mpanompon'Andriamanitra zao aloha ny mpanompon'Andriamanitra dia tena hoe tsy fidiny ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny lasa mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra no ny fidy azy amen amen Halleluja dia izao rehefa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra izy a dia ny lesona dia hoe inoa izy elazay mpanompon'Andriamanitra amen inoa izy elazay mpanompon'Andriamanitra hafahafa tokoa nge le izy e izy netrehatra hoe raha say mandro ka izy hikosoka anahy dia inoko fa ho afaka kosa satria ny tanany masina ny tanan'ilay mpanompon'Andriamanitra mikosoka anahy dia mba inoko kely fa mba ho afaka ty fa zany ve dia izy ary tsy mivoaka tao kory le mpanompon'Andriamanitra ke tsy mivoaka ny trano e fa naniraka izy dia niteny hoe ndana mandro ahoana zany raha itsika izao hoe marary tsika dia tenena fotsiny ndana mandro tamin'izany aloha zany fa isorina ny Andriamanitra fa nanaiky izy a nanaiky an'le teny izy dia nandro izy nandro impito impiry ohatra hoe amertement nge zany impito be zao saina mandro ohatra ny ampianarina mandro ve zany le rangahy tsy izay nefa le izy fa hoe ino ve ianao anaiky ve ianao raha izay ny lazain'Andriamanitra ohatra ny hafahafa kely kanefa rehefa nanaiky na dia hafahafa kely azy tsaroa fampisainantsika senao a dia kely tsika olo maro izay manatrika eto amin'izao toerana zao dia manana loha isan-karazany manana fisainana isan-karazany dia fohy fisainantsika tsy mahatakatra eritreretra hoe tsika ireo mba manatsaina maika fa le namorona ny loha averiko izay teny izay isika ireo ary mihevitra manatsaina le dokotera mpitsabo ireny olombelona takantsika mba fantatsika hoe manatsaina izy a eritreretra hoe ahoana zany ny fahaizan'ilay namorona ny loha takatra ve zany anomboka anakatra ianao ka ino hoe zay fomba zay ataon'Andriamanitra eo a na hafahafamiko aza na tsy takatra aza dia hoekeko a fa izay ny fomba entina anasitranany a ataovy amen Halleluja Halleluja tena hafahafa tokoa nge zany hoe andro impito zany e ohatry ny hafahafa e
kanefa izay le lazain'Andriamanitra, izay ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa nitanteraly izy, ninony le izy, nekely le izy, dia ahoana? Sitrana izy. Amen. Amen. Andehantsika hijery ihany koa, hijery tantara faharoa azafady, tantara faharoa na ohatra faharoa, hijery hoe ahoana koa fomba entin'Andriamanitra anasitranana. Lesona voaraintsika zao tao anatin'izay hoe raha tiantsika zany no sitrana dia ahoana? Ahoana fomba, ahoana no lesona voaray ao anatin'izay tantara namana boka teo izay? Mila maninona? Mila manetry tena dia manaiky izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritrintsika ary. Averiko hoe mila manetry tena ka manaiky izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritrintsika azy. Indray tsika hijery tantara re. Atao amin'ny Matio Matio 9 indray izao. Hijeritsika ohatrany ahoana indray ny fomba nataon'Andriamanitra nanasitranana olona anankiray. Teo zao nitatsika hoe nanasitranana namana, dia izao indray zany zao hijeritsika hoe ahoana indray ny nataony nanasitranana olona anankiray. Ao amin'ny Matio 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9. Sao voasoratra. Ary no tonga tao Kapernaum Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminanao hoe tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralysisa ka mitsaly loatra. Malemy zany paralysé. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy ao asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko, tsy mendrika idiranao ambany tafotranoko ao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Amen. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko ataovy izao dia manao izy. Ary nare zany Jesosy dia kakaka ny teny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy manahita finoana lehibe toy izany na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa marina fa ny atsanana sy ny andrefana no tonga ka hipetraka iara-minana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Alleluia. Andeha tsika naraka ny tantara dia andraisantsika lesona satria anio amin'izao fotoana izao dia mandray fanasitranana antsika sy ianao. Manaraka ianao any amin'ny ianao manjery andray fanasitranana ianao. Amen. Alleluia. Izao ny voasoratra hoe narary nalemy, malemy paralysé, marary ny paralysisa ny mpanompon'ity kapiteny ity. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy, Jesosy tamin'io mbola tsy nombona teo amin'ny hazo fijaliana fa mbola hita maso teo. Dia izao ny teneniny. Ndao fa ho any an-tranonareo aho sy Jesosy. Dia ozy ilay kapiteny hoe tsy makany an-trano. Ozy nareo ngamba adaladalako kapiteny io. Raha zaho ve nitenena zany ho any an-tranoko na pastera ary ho any an-tranoko tsy ohatry. Eto rehefa fandrombana taky ninona. Jesosy nge rehefa mandalo vahoaka be nge no misisika aminazy e. Fa enoy fa ozy ty lehilahy ty hoe miteny fotsiny. Zany hoe izy zany nahatakatra ny fahaizan'i Jesosy, ny fahaiza manao. Amen. Hoe mitiny izy. Dia izay tenenin' Jesosy izay fatakarina be. Takatra ty lehilahy ty hoe raha vao Jesosy no miteny dia tsy maintsy tsisy langa izay tsy tenenin' Jesosy. Dia ozy izy hoe mamitsora teny Jesosy mitenena. Dia ozy Jesosy hoe sitrana izy zany. Amen. Dia sitrana tokoa ilay ankizilahy niaraka tamin'izay. Ry hava malala, raha tia andray fanasitranana antsika eo natrian'i Jesosy dia izao. Efa namotsitra teny ho antsika ihany koa Andriamanitra ry havana. Efa nisy teny izay tsy teny fotsiny fa tena hoe niaraka tamin'ny asa izany. Dia ahoana izany? Efa maika mihitsy mantsika andray fanasitranana. Sa tsy izany ve? Amen. Amen. Alleluia. Misy tenin'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe inona ny tenin'ny dokotera zany mikasika antsika.
mety ozy ny havanao enao nge ohatr' zao e zao tsy haiko zay teny mety entsika rehetrarehetra any fa misy teny izay lazain'Andriamanitra ry havana ka raha say tahaka ny kapitentsika dia ho sitrana ihany koa raha karazana ankizy lahy marary eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. Veriko ihany. Raha iny izay teny nambaran'Andriamanitra, misy teny nambaran'Andriamanitra tamintsika sy ianao. Io teny io azoro. Teny amin'izao. Fa tsy hoe efa tantaran'ny namana boka. Nenga tany amin'ny namana boka ny resaka. Niampita tato amin'ny testamenta vaovao. Fa izao indray dia todika amintsika sy ianao. Alléluia. Ahoana ozy izy ny Isaia? Isaia 53. Alléluia. Alléluia. Isaia 3:14 tapany na tapany voalohany. Sao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Amen. Zao lesona voaray aloha tamin'ilay teo dia hoe io tenin'Andriamanitra io zany tena mila ananantsika sy ianao. Mila ondanantsika sy ianao. Maninona hoe tenin'Andriamanitra? Andeontsika iondana tenin'Andriamanitra e. Raha ny tenin'ny olona no hoentinao matory dia kivy ianao. Raha ny tenin'ny dokotera no henonao hoe ianao zao nge fa ohatr' zao e. Dia ho ketrakitsika sy ianao. Fa raha ny tenin'Andriamanitra no andeha ho raisitsika ry havana. Amen. Dia ity ny teny Jesosy ny teny Andriamanitra androany dia andehantsika sy ianao iny tahaka an'ilay kapiteny. Ahoana ozy izy? Ahoana ny teny? Allo samy mamerina io voalohany kely io fotsiny. Nitondra ny aretintsika tokoa izy. Ilay voalohany hitantsika ao amin'ny écran. Alefa isa 2. Averina ihany tompoko. Averintsika ihany tompoko. Andraso aloha fa zaho tsy nanao. Satria izaho androany tsy mampianatra fa izaho mandray voaloha. Amen. Amerina 3 dia isa 3 dia miara-mamerintsika sy ianao. Isa 2. Nitondra ny aretintsika tokoa izy. Faharoa, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fahatelo, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fahaefatra, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fahadimy, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fahaenina, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fahafito, nitondra ny aretintsika tokoa izy. Efa tsy any aminao tsonge le diabete. Efa tsy any aminao tsonge le aretina antsinay. Efa tsy any aminao tsonge le aretim-bavony. Zay sakina zany, sitranizy androany. Zay sahina zany, sitranizy androany. Zay sahina zany, sitranizy androany. Oh, alléluia. Amen. Hitantsika, nandray ny olona tsy mahatakatra zay teny lazain'Andriamanitra. Fa le kapiteny natakatra hoe raha vao miteny Andriamanitra. Ahoana teny? Dia sitrana le ankizy lahy. Sitrana. Dia ny teny izy hoe sitrana. Fa eto indray miteny amintsika sy ianao izy. Ahoana ny teny amintsika sy ianao? Dia tsy ataontsika amboarintsika hoe dia miara-mitondra ny aretiny izay sy Jesosy. Tsy amboarina ohatr'izany. Tsy miara-mitondra fa ahoana hono iza no mitondra le aretina. Donc zany tsy misy aty amiko e. Tsy misy aretina zany aty amiko e. Miaraka amin'izany dia mipitika ny aretina. Mitsana ny aretina. Mitsangana ianao dia mitenena. Raha vina mbola ikofesy fa marary ianao. Mitsangana dia mitenena hoe lasan'i Jesosy ny aretiko e. Angana, alefa immédiatement be dia be mandray fanasitrana amin'izao fotoana izao. Angana, efa lasan'i Jesosy ny aretiko. Tsy misy aretina intsony aty amiko. Tsy fantatra hoe inona ny aretina. Petraka kely aloha. Ohatry mbola misy zavatra ampianariko kely. Efa kely sisa dia ho tapitra ilay tenin'Andriamanitra. Amen.
ny tenin'Andriamanitra tsy fampahirezana fotsiny fa vatsy hoentina mandeha manova ny tantara rehetra tsy misy maty antoko izany mipetraka eo miany tenin'Andriamanitra tsy misy maty antoko izany manompo an'Andriamanitra tsy misy mialamaina ny ala tany amin'ny tokantranony ka hoe iaino an'Andriamanitra tsy misy mialamaina amen halleluja oe eniko izany herin'Andriamanitra izany amen ry havana mandefa hafatra amin'ny vatantsika mandefa hafatra izy micommunique amintsika hoe marary ny atoko ohatrany marary ny atoko ako fa miakatra tension izany marary ny tsinaiko zay le message alefany amintsika dia ny alefantsika amin'izay resantsika nyity teny ity ny vatantsika hoe diso izany amen hitanao izay teny izay mihoatra lavitra zay rehetrarehetra fanafody fantatra eto ambony tany ohatra fantatrao pomazy fantatrao teny ianao manao hoe ry vatako efa nitondra ny aretinao Jesosy noho izany ampahafantariko anao fa tsy marary ianao amen alefa soarany message alefa soarany communication amin'ny vatanao resao izy ny retsika rehetra ao amin'ny vatanao resao androany raha hatramin'izay ianao nikofesy foana hoe zany be tension inona zany ve nyresanao amin'ny vatanao ka na tsy tension ary izy fa tsy haiko hoe nanirinirikitana fahatany fotsiny dia lasa tension tapoka alefa miteny amin'ny vatanao ianao hoe ry vatako ianao tsy tensionnaire izany ianao amin'ny vatana normal satria efa nentin' Jesosy ny aretina alefa mila miresaka amin'ny vatanao ianao hatramin'izay dia izy nandefa hafatra hoe eno tsara izany mararirary aty amin'ny kibonao izany fa marary izao ianao fa alefa sondray ny hafatra androany hoe ry vatako efa nitondra ny aretinao ane Jesosy tsisy tsony ato alefa tsisy tsony ato tsy marary zany tapitra okizay aloha enoy rehefa nitenen'i Jesosy ny aviavy hoe aza misy voa avy aminao tsony dia izao tsy tonga dia maina akory le izy dia ny finoana ry havana dia izao ninona tsanga hita amin'ny masonao eo hoe mbola mivoto be ioko fa izao andresenao andreo zavatra rehetrarehetra izay manafika sy mandondona idominina sy hamono antsika ireo dia tsika mandresy azy amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra izay teny velona mihoatra aloha izay fantatrao irehetra eto ambony tany Andriamanitra no miteny iza hoe no miteny dokotera ve inonao nefa Andriamanitra tsy inonao Andriamanitra no miteny netiny ny aretinao mitsangana amin'izay halleluja amen dia oka hisaotra ny tompo ianao halleluja teneno hoe azosaotra Jesosy fa za le olona salama tsara ninina alefa mivatanao amin'izao fotoana izao dia toery tanteraka izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany ny fomba entin'Andriamanitra hanasitranana ry havana izany ny fomba entin'Andriamanitra hanasitranana ry havana andehantsika asianao iny sy atoky an'izany amen ny sainao mety mamaly aizako fa androany dia andao dia anaiky an'izany tsika asianao amen halleluja amen sotra tompo teneno hoe tsy marary andoha raha enao marary andoha ianao dia teneno hoe ry vatana tsy marary andoha ianao tondroy mihitsy ny lohanao na vatanao resao izy resao azy le tenin'Andriamanitra resao aminy aoka ampita ny hafatra amin'ny vatantsika androany resao fa olona salama tsara amen halleluja amen misaotra tompo fa sitrany izahay tsy ny vatana ihany mety marary fa tokantrano na ny fivelomana dia teneno androany hoe sitrana ny fivelomako sitrana ny tokantranoko alefa amen aoka hitentsika senao androany sitrana ny ankonako sitrana ny fanambadiako
sitrana ny fanahiko, sitranao. Amen. Sitrano o tompo ô, teu sitrana hafao o tompo ô, teu afaka kasi ni erina ni fiainako tompo ô, ianao no itarainako sitrano Mbola toy izatsika ihany no pratika faraparany aloha mpitantsika amin'ny fandana manaraka. Miresaka ianao amin'ny olona kavy sy akavananao dia miteny aminy hoe za tsy marary tsony. Lefa tsy marary tsony. Za le olona salama be. Alefa dia izao ny avatra. Tsy hoe rehefa voaka azy teo fanandray version vao hitana manao za ngely ty le aretina hitany lapahazo ahy iny inona hofainandray le izy rehefa mahita ny olona any an-trano hoe ainareo moa fa za marary an'izao tsisy dika vavaka nataonao teo izay ngely hoe miady tsara ny finoany. Ny réalité milaza zavatra hafa fa ny finoana miteny zavatra hafa dia rehefa sahino an'izany tsika dia iovy eo ho tanteraka eo. Amen. Arakaraka ny tenenanao an'izany dia mematy le aretina lasa tsy hita tsony fa tsy za le izy efa mitenena hoe tsy marary ny edy Jesosy ny aretiko dia izy ny olona hoe io ary marary be petrangy joro vavolombelona le pasteur anankiray izay izay tena nampahery za aloha nandray an'izay efa ny joro vavolombelona izy dia za ozy izy pasteur lehilahy io pasteur tsy gasy izy io dia zao teneny hoe za ozy mivavaka ao amin'ny marary tena reny olona mandeha amin'ny chaise roulante reny be dia be ny sitrana fa za ozy izy tena isa-taona misy aretina ray idirako hôpitaly foana dia za ozy ny teny hoe Jesosy fa maninako saro zany dia zao aloha ny afatra hoe zao ny afatra aloha dia zao hainao message voaloha dia hoe ohatr'izany ny situation an'ny olona marary. Misy taona mantsy ny olona nge
ohatry ny hoe angana be miteny hoe zany koa ve dia ny zavatra rehefa mbola tsy niainana dia tsy tsapa mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny afesany. Marina sa tsy marina? Dia satria izy mpanompon'Andriamanitra tena nomboka natsapa hoe tena mafika izany hoe marary zany. Izy kaka hoe za tsy nanota amin'ny fahatsapako ny tenako tsy hoe tsy manompo ny tompo nefa maninona ohatr'izao. Dia satria izay aloha message voaloha hoe ohatr'izao zany fangirifirian'ny olona marary. Mbola tsy ariovako ny tantaran'i Joyce izay. Izao ny tenen'i Joyce Mayaro hoe zaho izy taloha dia mpiresaka nampianariko vehivavy lehibe teto Androndra izany. Misy rahavavo izy vao nanambady voaingana dia be voky izy. Dia miresaka daholo izay rehetrarehetra ho velany eo hoe tsy ampafiry mbo nanambady mbo be voka koa satria tsy tonga foana izy. Dia miteny hoe marary eo mpandrinana izy. Ny olona be vokatra amin'izay tsy marary eo mpandrinana. Kamo. Dia nataona iresaka ozy izy. Fa zaho ozy efa niteraka 2 fatelony amin'izay narary amin'izay tia zaho ozy. Krismasy any am-pandrinana efa paster Joyce. Paster ane Joyce fa izy fotsiny tsy dia manao zany fa Joyce ny olona. Dia ozy nataony hoe tezitra be tamin'Andriamanitra hono izy. Tezitra Jesosy ny andro tia Krismasy sa paster atao mpandrina. Tozy Jesosy ozy mifanamasina hoe moramora ry Joyce. Hitanao ohatr'izao ny tahan'ilay rahavavy iny. Tamin'ny fotoana mezana ho azy dia nifindra tany aminao ny aretiny. Faites attention. Raha mahita ny tsy fetezan'ny rahavavinao dia manakora azy hoe mampimebe. Na imezanao izy akory izay monsieur mahery loatra. Na tsy haiko izay fitsaranao nifindra tany le zavatra. Mibeba ozy izy ny fanamasina. Hitanao izao maso azy tsy namorony zany izy fa tena zany na enina rary izy tamin'izy be voky iny tsy mahavita mitsanga tiaka any am-pandriana foana fa tsy alay izy. Dia na rehetrarehetra mifosa azy daholo hoe kamo izy. Tonga saina ozy Josy efa izao maso azy tsy micomprendre mihitsy fa to dia meme olona. Misy nge zao ny olona mahita zanak'olona sambona dia meme be. Sambona ilay zanany sady meme daholo. Raha ome an'ireny any ananiny tapahako amin'ny anaran'i Jesosy sisy ane izany. Fa isy havana samponao voatsapa hoe kay tena mafy be zany, kay tsy mora kay zany. Hitanao rehefa misy teson'olona tsy mitovy aminao aza imehezana izy. Mampahery anao tafita tamin'ny fianarana ianao tsy fidina ny olona ny ala tetroa ka vao tsy mahay manotra dia ity vetsolo ity tetroa miantsolana zany. Fa marinana be zany. Dia zao ny tenen'ity mpanompon'Andriamanitra lehilahy ity fa toy izy antsika amin'izay dia mandray lesontsika sy ianao sa tsy zany ve? Dia ozy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe zao ozy ny afatry ny fanamasina hoe jereko hoe hatraiza ny fitazomanao le teniko na dia ao any tataka izao azy ianao. Sa amin'ny ozy izy efa tsy haiko fa mpiry-taona ny isa taona izao entina pasteurela dia mety ny olona makany amin'ny hôpitaly. Zaho dia nitanako mikirazorazo otrao tenako tsy hitako tsoa izay sina. Dia namangy aho ozy Andriamanitra hoe jereko hoe sa venao hijoro amin'le teniko na dia izao aza ny tanao. Dia tena ny dokotera amin'izay hono izy ary amin'ny urgence ary hoe dokotera za tsy marary. Dia ozy dokotera hoe hita mihitsy hoe paster ranga. Lefa ohatr'izao cliniquement parlant efa KO. Dia izao ve dia mbola hiteny fa tsy marary aho izy amin'ny efa eny ambo brancard tsy marary aho. Orangady efa midelira koa ngamby io. Dia meme dokotera okizay efa reraka ianao fa aza miteniteny tsony efa reraka be.
zaho a tsy marary fa nanomboka teo izy tena nomboka ny asa zay teny zay nyrégénéré ny vatako. Halleluja satria ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra misy trondro dia misy trondro. Amen. Tsisy trondro teo atsy hoe asiwa atoditody asiwa atoditody dia avy eo dia lasa misy trondro. Eno ika zany fahasoan'Andriamanitra zany fa zao tsisy ninina fa amin'ny tenin'Andriamanitra to dia lasa misy. Amen. Aza miandry alolo mba hitako kilo hoe misy manifestation an'izao. Fa na zavatra hafa amin'izany ara no hitanao hitatsika senao dia sa hijorotsika hoe tonda ny aretiko zay tonga rianao zany ary fa miatsika indray le zavatra na taxi be anao rehefa mody ahoana indray ary zany efa tany am-piangonana hoe nitondra ny aretiko Jesosy dia confirmé hoe tsy marary ah. Fa lazaiko anao fa resy io tsy mahary no tenin'Andriamanitra io. Amen. Alléluia. Quand ils ont passé et plus zay mihoatra ny 10 taona tsy niditra hôpitaly tamin'ny aretin'ny intsony le pastera sitrany izy ny eo an'ny tompo mitehaka sy ny voninahitra. Alléluia. Amen. Aza manaiky tsontsika senao fandaotsika andray zay teny zay teny marina zay efa netin'i Jesosy. Oviny Jesosy nitondra ny aretintsika senao tamin'ny 2004. Oviny tamin'ny 2004. Mbola tsy ary zasy ianao dia efa nazera tany amin'i Jesosy daholo ny aretina zay efa hipotra rapitra efa nazera tany efa lasa niany tsisy ao. Tena marina nge tsy fanasitrana dia tavinao fa le teny izay teny zay. Amen. Amen. Tsikatsika ny akaikinao dia atao hoe tsara ny tantaram-piainako. Mba fantatra rehefa le tapataona manaraka ty tsisy ifandraisany amin'le tapataona voalohany fa tena hafa mihitsy le tantarako. Alefazy tena erisany. Amen. Halleluja. Hatramin'izay ianao mety mikonentanetaka kely alao mamitsapitsaka mba mampalahelo na dia fijery anao renareo zany mampalahelo azafady tony zanako mampalahelo non sa tsy zany pratika farany ara mitsangana dia mitsikitsiky sasany forsena ve mandray sa tsy mandray ataovy an'izao izay mandray androany hoe nandray anao voarainao ve le zavatra nysaraina dia zao tenenao akaikinao hoe voaraiko androany fa za tsy marary tsony ary tsisy aretina tsony. Ataovy ary le zavatra tsy vitanao hitanao zany atao hoe finoana ataovy le zavatra tsy vitanao ataovy amin'izay. Hitanareo le ranada anankiray izay tenenay an'izany teny zany hoe ianao tsy mararinay naorony tokoa ny tantany amin'ny hôpitaly nefa hoe hodidiana tsy hitako moa zany pastera zay jonako eto amin'ny hôpitaly etoko ny aretiko rehefa tsoko marina zany andeha ody aho izy izy ary nody izy tsy hitatsony le aretina. Ce qui risque gagne c'est massa zao tena akaikinao za sa hoe sa ino zay lazain'Andriamanitra na dia midepasy ny maha-olona nary zany. Amen. Do mbola nofahofatanantsika misaotra tompo tsy matiantoko izay androany notahiny izay androany. Amen. Amen. Alleluja. Mankasitraka anao manandratra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.